Zay ny amin'iny fa rehefa niala tao an-trano ny sabotsy maraina tokony tamin'ny Nora Irakotiny Indrina Jean Chrysostome, lehilahy 73 taona mipetraka eny Ambatomaiky dia mbola tsy niverina hatramin'izao. Niainga toy ny isan'andro niala tao an-trano ity lehilahy ity ary tsy hita hatramin'izao. Lobaka manga mitsipitsipika sy pataloha jeans manga vasoka no nanaovany niala tao an-trano ny sabotsy maraina io. Ny mikasika izy ity lehilahy tsy hita ity no entina amintsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Rehefa niala tao an-trano ny sabotsy maraina tokony tamin'ny Nora Irakotiny Indrina Jean Chrysostome, lehilahy 73 taona mipetraka eny Ambatomaiky dia mbola tsy niverina hatramin'izao. Niaingany toy ny isan'andro niala an-trano ity lehilahy ity ary tsy hita hatramin'izao. Lobaka manga mitsipitsipika sy pataloha jeans manga vasoka no nanaovany niala tao an-trano tamin'ny sabotsy maraina io. Tamin'ny sabotsy maraina izy niala tao tamin'ny enina maraina dia tsy miverina mihitsy izy hatramintsika miteny izao. Dia ny akanjo nanaovany lobaka karoa mangamanga somary vasovasoka dia pataloha jeans manga koa ny nanaovany. Tamin'ny sabotsy maraina tao Ambatomaiky izany izy niala tao. Dia hatramin'izao izy mbola tsy miverina. Hoe izy izany tamin'izay ary izay? Tsy niteny izy fa sasa fotsiny izy dia lasa dia tsy fantatsa hoe nakaiza na nakaiza. Tamin'ny voalohany izy nanao an'izao dia tsy hitanay izany izay nalehany dia avy izy miverina ihany. Nefa izy hatramin'izao mbola tsy miverina. Mariana moa fa somary very tadidi indraindray ity havan'izy ireo tsy hita ity raha ny nambaran'ny fianakaviany hatrany. Koa iangaviana izay mahita ny Rakotiny Indrina Jean Chrysostome na mahareva vao mikasika azy mba hiantso ny fianakaviana amin'ny laharana 034 30 73 83.